Ny dera ny aja ny voninahitra ry hava-malala dia atolotsika sy asandratsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Ampifaliana hatrandry ary amin'ny foravoravo no anolorana ny arahaba ho amintsika rehetra. Ary engane mba ho feno ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'ny ray mandrakariva isika ary indrindraindrindra mba ho tehiriziny hatrandry amin'ny fahasalamana. Mankasitraka an'Andriamanitra isika satria izy no mbola mahatoja ho antsika. Ary eto dia kasitrahako ihany koa ianao izay manokana sahady ny fotoananao indray mba hanarahana ity fandarana ity. Ary ny faniriko dia mba ny hanarahanao izany hatramin'ny farany. Ijery lohateny ray anankiray vaovao isika amin'ity takariva ity. Koa mialohan'ny ijerevantsika izany lohateny izany. Ny lohateny moa dia ny hoe ahoana hoy Andriamanitra momba ny fitsaharana. Andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray malalo, misaotra anao zahay satria tia anay loatra ianao ary tena fifaliana ho anao ny mikarakara sy misalahy ny amin'ny fiainanay. Mankasitraka indrindra Andriamanitra. Misaotra anao zay satria mbola omenao anay indray izao fotoana izao. Fotoana izay azahoanay koa mbola miaino ny teninao indray. Arak'izay fanambarana tianao aseho anay indray amin'ity hariva ity. Koa dia manatreza izao fotoana izao Tompo ary tario lalana mandrakariva izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Maromaro izay valiteny efa hitantsika teto izay mahakasika ny amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny amin'ireo lohateny, lohahevitra maro samihafa izay fandresantsika teto. Amin'ity an'ititsika dia hiresaka hoe ahoana indray hoy Andriamanitra, ahoana hoy Andriamanitra momba ny fitsaharana. Inona moa izany fitsaharana izany? Inona moa no atao hoe fitsaharana? Azontsika raisina amin'ny lafiny anankiroa ilay fitsaharana. Raha ohatra ka fitiniko ireo karazana famaritana maro samihafa amin'ireo rakibolana sy atotan-kevitra ataontsika hoe encyclopédie samihafa. Fa azoko fitinina amin'ireto zavatra roa reto ny fitsaharana. Voalohany dia fijanonana amin'ny zavatra na asa izay natao ary miova etsika indray, miova asa hafa, miova aktivité mandritra ny fotoana voafetra. Ohatra zany hoe mianatra ny mpianatra mandritra ny adiny roa, dia rehefa avy eo misy fitsaharana kely maka rivotra atsasakadiny na 15 minitra, dia hitantsika fa tsy hoe rehefa niala sasatra ilay mpianatra dia tsy manao na inona na inona, fa miova ny aktivité ataony. Mety milalao izy, mety mihinana goûter izy, mety mifampiresadresaka izy. Izany no ataony mandritra ilay fotoana izay hitenenina hoe miala sasatra. Ary rehefa tonga koa ny fialan-tsasatra lehibe, misy ilay fialan-tsasatra 2 herinandro, dia misy ilay fialan-tsasatra 2 volana 2 volana. Dia tsy hoe tsy manao na inona ilay mpianatra koa rehefa hoe tonga ny fialan-tsasatra, fa miova ny zavatra ataony, miova. Ary io ilay azo itenena amin'ny teny frantsay hoe repos ihany koa. Dia azo itenena faharoa azy zany dia ilay hoe miala sasatra. Miala sasatra. Misy asa nataonao dia vizaka ianao amin'iny asa iny dia miala sasatra aloha. Ka rehefa miala sasatra dia tsy hoe tsy manao na inona fa miova ny zavatra ataonao. Eny fa na dia mitsotsotra eo am-pandriana azy ianao dia efa niova zany izao ilay zavatra ataonao. Ka inona ireo zany no asehony amin'ny atao hoe fitsaharana raha toa ka jerevantsika ny famaritana azy. Rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika
dia misy fitsaharana karazany efatra ny asehony ao. Dia ao ny fahafatesana, dia ao koa le fitsaharana amin'ny fiafarahan'ireo fety lehibe anankitelo: ny Paska, ny Pentekosta ary ny fitoerana ny trano ratsakazo na ny hoe ny tabernakely. Rehefa tonga ny fiafaran'io fety io dia lazain'Andriamanitra hoe aoka hitsahatra, tsy ianao na inona fa hitodika amin'Andriamanitra kosa manatanteraka fanompoam-pivavahana manokana. Na andro inona hiafaran'ilay fety lehibe anankitelo. Voasorotsorotra ao amin'ny tenin'Andriamanitra momba an'izany. Ny manaraka dia ny fitsaharana amin'ny faran'ny herinandro, lay week-end zany. Tsika rehetrarehetra efa mahay an'izay teny zay daholo, na nandia fianarana na tsy nandia fianarana dia mahay an'izay hoe week-end zay, fitsaharana amin'ny faran'ny herinandro. Ary fahaefatra dia le fitsaharana ao an-tany vaovao, zay fiainana mandrakizay. Ny amin'ny fahafatesana dia efa hitantsika teto fa rehefa maty ny olona anankiray dia mitsahatra izy, zay lazaina fa fahafatesana voalohany io fitsaharana io, miandry ny fananganana amin'ny maty izy. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy 4:7-13. Ary naharefeo avy tany an-danitra aho, nanao hoe soraty sambatra ny maty, dia zay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao, eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy ary ny asany manaraka azy. Rehefa tonga zany ny fahafatesana dia mitsahatra aloha, miala sasatra. Efa vita ny asanao nataonao teto an-tany, dia miala sasatra aloha ianao, miandry ny fitsanganana amin'ny maty. Dia ny fitsanganana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy, raha toka niaraka tamin'i Jesosy ianao, na sanatria ilay fitsanganana ao aorianany 1000 taona, raha toka tsy nanompo an'Andriamanitra ianao. Fa ny faniriako aty am-panomboana dia zao hoe mba ho anisan'ny olona izay handray ny famonjena mandrakariva ianao, ka raha miala sasatra amin'ny torimason'ny fahafatesana ianao, dia mba hitsangana amin'ilay fitsanganana voalohany. Fa hoy ny teny eto hoe sambatra ny maty, sambatra, dia zay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Ary eto ny fanahy dia miteny hoe eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa ny asany manaraka azy. Zany hoe mahatonga miteny antsika eto 2 andro talohan'izao ny amin'ny hoe ny maty tsy mahalala na inona intsony fa mitsahatra tanteraka izy. Ao am-pitoriteny 7:5 nahitantsika an'izany. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona. Zay le fitsaharana amin'ny fahafatesana. Ny fitsaharana amin'ireo fety lehibe anankitelo kosa dia izy ireny dia tandindo ny zavatra ho avy. Ary le zavatra ho avy dia tsy hoe zavatra ho avy mbola andrandrayntsika amin'izao, fa tandindo ny fahatongavan'i Kristy teto ambonin'ny tany. Kristy izay nanao ny fisoronana masina teto ambonin'ny tany ary mitohy any an-danitra ankehitriny, ka ny fomban' Jesosy teto dia asehon'ireo fety anankitelo lehibe ireo, na ny Paska, na ny Pentekosta, na ny tabernakely, na koa ilay antsoina hoe fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Dia ambara izany fety izany aty amin'ny Kolosianina 2:5-7 hoe aza vela isy tsara nareo na ny amin'ny fihinana, na ny amin'ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia Kristy. Ny Paska dia Kristy no asehon'izany. Ny Pentekosta dia Kristy no asehon'izany. Ny fitoerana amin'ny trano ratsakazo dia Kristy no asehon'izany. Zay nge no mahatonga ny hoe tsy manao sorona biby intsony isika, satria naseho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Reny zany dia tandindona fa Kristy ny tena izy. Kristy ny tena izy.
ka isaky ny farana ireo fety ireo dia misy atao hoe fitsaharana ary sabata ihany koa nytenenan'andriamanitra n'izany amin'io fitsaharana amin'io fety anaktelo lehibe io indraindray izy io mety talata indraindray izy io mety latsinahy indraindray izy mety ho sabotsy eo am'le taberna kely moa zany matetika dia sabotsy le fetin'ny taberna kely ny famaranana azy tena zava-dehibe mihitsy ary asain'andriamanitra mitsahatra ny rehetra amin'io fotoana io fa ireny rehetrarehetra ireny anefa dia tsy manao an'izantsony ny kristianina ankehitriny satria efa kristy no paska ho antsika ny pentekosta dia efa nanjary lasa ny rotsahan'ny fanahy masina fa zany pentekosta zany ange tamin'ny voalohany tsy resaka tsisy hidiran'ny fanahy masina mihitsy fa fahakalazana ny voaloham-bokatra fisaorana an'andriamanitra noho ny amin'ny fahavokaran'ny vokatra izay natao ny pentekosta ka miakatra any Jerosalema mitondra n'ilay voaloham-bokatra ny rehetra misaotra an'andriamanitra noho ny tahiny ny amin'ny vokatra izay natao fa tamin'io fotoana io nefa taty amin'ny filazantsara dia nivory ny mpianatra ka ny fanandrify tamin'io pentekosta io ny firotsahan'ny fanahy masina ary ny firotsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra iny dia voaloham-bokatra eo amin'ny lafiny ara-panahy firotsahan'ny fanahy masina ka raha nirotsaka tamin'ny mpianatra izany dia mbola mampanantena koa Andriamanitra fa mbola ho arotsany amintsika rehetrarehetra koa izany dia andrain'izay fahasoavana avy amin'ny fanahy masina izay koa isika ary ny taberna kely dia ilay fotoana izay natao izay anaovana ny fisoronana isa-taona teo amin'ny zanak'Israely ilay antsoina hoe andro fanavotana zany ilay fetin'ny taberna kely ary andro fampahoritena izany fotoana izany fanaovana fifadikanina izany fotoana izany satria miankina amin'io ny ahatonga ny olona anankiray ho velona indray na tsia satria rehefa vita io fetin'ny taberna kely io raha toy ianao ka neken'Andriamanitra dia mbola omen'Andriamanitra tombona ny fahavelomana heri-taona indray fa raha sanatrika tsy neken'Andriamanitra tsy nampahoriny tenanao tsy nifona sy tsy mibebaka ny amin'izay fahotana natao dia fongorana teo anivon'ny zanak'Israely amin'izao fotoana izao tsy misy taberna kely intsony eto an-tany fa ny tena taberna kely dia any amin'i Jesosy Kristy any an-danitra ary Jesosy amin'izao fotoana izao dia ao manatanteraka izany asa fisoronana lehibe mialohan'ny iverenany izany ka ireny zany dia efa tandindona efa lasa avokoa fa ilay farany herinandro momba ny farany herinandro ary io no resantsika misimisy amin'ity tagariva ity ilay weekend dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra io fitsaharana amin'ny farany herinandro io dia nataon'Andriamanitra niaraka tamin'ny famoronana namorona n'izao tontolo izao izy tao anatin'ny eninandro dia vita izao tontolo izao isika olombelona ny natao farany tamin'ny andro fahaenina rehefa vita izany dia nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito ary zany no mahatonga ny herinandro hoe fito nisan'ny andro ao anatin'ny herinandro nisy niezaka ihany nanao andro folo fa tsy nety satria lay toetra ara-boajanahary nataon'Andriamanitra amintsika mihitsy tsy mety hiainany amin'izany ry zareo frantsay dia efa nanovany amin'ny hoe natao folo ny andro ao anatin'ny herinandro fa nikorotana ny toe-pahasalaman'ny olona nikorotana ny toe-piainan'ny olona ny fandaharam-potoana dia farany niverina amin'ilay herinandro misy andro fito izay nataon'Andriamanitra tany ampanomboana tany ampamoronana ihany Genesis 2:1-7 dia izao ny voalaza ao hoe dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito tamin'ny asany rehetra izay efa nataony ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforonony tamin'ny nanaovany azy nitsahatra Andriamanitra tamin'io fanamariana sy fahatsiarovana fa Andriamanitra zany no namorona ny sabata ka rehefa manaraka n'io andro fitsarana amin'ny andro fahafito isika dia midika izay fa ianao zany dia manaiky fa Andriamanitra ny namorona izao tontolo izao
rehefa ekenao fa andriamanitra ny namorona anao, andriamanitra ny namorona ny zavatra rehetra zay kirakirainao eto ambonin'ity tany ity, na sakafo zany na zavatra hafa izany de taditio fa andriamanitra ny namorona izany. Ka rehefa manaiky ianao de mitsahatra miaraka amin'andriamanitra satria andriamanitra aza mitsahatra. De isika indray ve no tsy hitsahatra? Sanatria ve isika indray no hibaiko an'andriamanitra? Sanatria isika indray ve mahay no andriamanitra? Ny voaforona de tsy ahay no ny mpamorona mihitsy, fa ny mpamorona ihany no afaka ahay noho ny foronina. Ny fiarakodia zao de ny foron'ny olombelona, fa tsisy fiarakodia hibaiko ny olona zay mamorona ny olombelona, ny namorona azy. Fa ny olona no mibaiko ny fiarakodia satria ny olona no namorona ny fiarakodia. Ary mihoatra lavitra noho izany nataon'Andriamanitra satria isika olombelona aza de nataony mitovy aminy. Rehefa tafiditra moa ny fahotana dia anisan'ny fanehoana ny fanafahana amin'ny fahotana ihany koa izany. Ary ny fahotana dia maneho asehon'ilay tandindon'ny fanandevozana ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta, ka mampahatsiaro ny fanafahan'Andriamanitra avy any Egipta ho any amin'ny tany Kanana, iverina amin'ny laoniny ny andro fahafito na ny fitsarana amin'ny faran'ny herinandro. Deutéronomie 5:5-10. Ary tsarovy fa andevo tany Egipta ianao ka tanana mahery sy sandrina intsy no nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao, nivoaka avy tany zany nandidian'i Jehovah Andriamanitra ho anao hitandrina ny andro sabata. Eny ry hava-malala, izany ny tenin'Andriamanitra, ambaran'Andriamanitra momba n'ity fitsarana ity. Ho tombontsoa atsika zany voalohany indrindra nanaovan'Andriamanitra an'izy io, mba hahatonga atsika hifikitra amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no mpamorona, ary mba hahatonga atsika hieritreritra hoe Andriamanitra no mpanafaka. Nasehony tao amin'ireo zanak'Israely zany, ary zanak'Israely zany dia aza tonoina fa efa aty aorinan'ny Jakoba izany zanak'Israely zany, satria Jakoba no antsoina hoe Israely. Ka izao dia miteny Andriamanitra hoe zay olona rehetra manaiky fa Andriamanitra no namorona azy ary Andriamanitra no manafaka azy de nomena azy koa izany sabata izany. Isaia 5:15, Isaia 5:15. Sambatra ny zanak'olombelona zay manao izany, ary ny zanak'olona zay mitana izany, de zay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina, sady miaro ny tanany tsy hanao zay ratsy akory. Sambatra ozy ny zanak'olombelona. Tsy zanaka voalavo ianao sanatria, na zanaka totozy, na zanaka soavaly, na zanaka ondry ihany koa. Tsy androngo ianao sanatria, fa olombelona ianao nataon'Andriamanitra mitovy aminy, de ozy hoe sambatra ny zanak'olombelona zay manao izany, de ny zanak'olona zay mitana sy mitandrina ny sabata. Amin'ny 9 de zao ny voalaza: ary ny hafa firenena zay efa manaiky an Jehovah mba ho hanompo azy sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, de zay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia ho entiko eo an-tendrombohitro masina, ka ampifaliako ao an-trano fivavahana. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsa-dra dia hakasitrana eo amin'ny altarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Tena zava-dehibe loatra ry hava-malala izany. Izany antson'Andriamanitra, izany fanambaran'Andriamanitra ataony amintsika izany. Asehony eto hoe hoentiny eo tendrombohitra masina. Io tendrombohitra masina io nge de tsy inona fa tendrombohitra Ziona, ary teo amin'ny tendrombohitra Ziona ny toeran'ny tempoly. Ary io le andrandrantsika koa hoe Ziona vaovao, any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ka zay rehetra mahatsiaro ihany koa zany fa navotan'Andriamanitra de nomena azy ny sabata. Ahoana moa no nanavotan'Andriamanitra atsika? Tsy avy any Egipta ho any an-tany Kanana isika, fa avy eto Egipta ny tany ho any amin'ny Kanana ny lanitra. Nafahan'Andriamanitra tamin'ny fahotana isika tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy hamonjy atsika sy hitarika atsika. Tahaka ny nanirahan'Andriamanitra any Mosesy hanafaka ny zanak'Israely avy any Egipta, de tahaka izany koa ny avian'i Jesosy Kristy tonga teto amin'ity tany ity hanafaka atsika amin'ny fahotana. De hoy ny teny ao amin'ny Hébreu 4:7.
Hebreo toko faefatra andiny fasivy koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Mbola misy sabata fitsaharana, tsy sabata eritreretintsika olombelona io arak'izay itiavantsika azy. Fa raha mamaky an'io Hebreo toko faefatra io ianao dia tsy manambara hoe misy olombelona misafidy arak'izay tiany atao io, tsy ary ava-malala fa le sabata andro fahafito tany amin'ny fahamoronana lo tenenin'Andriamanitra amin'io. Vakio nge io Hebreo toko faefatra io manontolo hoe fa tsy milaza izy hoe za pasteur David Olivier satria za olon'Andriamanitra dia za mba haka ny sabatako manokana ahy, dia ny vadiko haka ny sabatany manokana ihany koa, dia ny zanako anankitelo mianadahy dia mba samy haka ny sabatany manokana tsirairay avokoa izy rehetrarehetra. Tsy ary ava-malala fa le sabata andro fahafito amin'ny herinandro lay tenenina eto amin'ity Hebreo toko faefatra ity, mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Sabotsy io andro fahafito io, sabotsy io efa niverimberina teto amin'ny fandaharana izany tamin'ireo mpitandrina maro samihafa sy ireo olona samihafa izay efa nanao ny famelabelarana ny soratra masina teto. Ary na ny calendrier antsika aza, ny calendrier tena izy dia manomboka amin'ny andro voalohany ary miafara amin'ny andro fahafito dia ny sabotsy na ny sabata. Raha mbola mijery ny telefoninao ianao ka mijery ny calendrier ao anatin'io dia ny andro voalohany dia ny andro alahady, ary ny andro fahafito dia ny andro sabata, ary ny ao anatin'ny soratra masina amin'ny Lioka toko 7:20 manomboka eo amin'ny 9:20 ka hatrany amin'ny Lioka toko 7:20 hatrany amin'ny 9:2 hatrany amin'ny 9:7 eny hatrany faefatra aza dia milaza nyreto famotinana reto fa zoma Jesosy ny maty ary nitsahatra tamin'ny andro sabotsy dia nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro alahady. Izany no zavatra hitantsika ao amin'ny soratra masina. Ka sabotsy zany izy io, tsy azo ovana arak'izay tiana io andro io. Andro fahafito no nametrahan'Andriamanitra azy, Andriamanitra no nametraka azy ho andro fahafito. Dia iza moa isika olombelona no asahan'ny didy an'Andriamanitra hovahantsika ho amin'ny andro hafa ilay andro fahafito. Vita ny famoronana tamin'ny andro fahaenina dia tamin'ny andro fahafito Andriamanitra nitsahatra. Dia aza adinoina fa vita koa anie ny fanavotana antsika tamin'ny andro fahaenina. Andro zoma Jesosy ny maty teo amin'ny andro fijaliana, vita ny fanavotana antsika, tsisy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Andro zoma Jesosy no maty teo amin'ny andro fijaliana, vita zany ny fanavotana antsika ry ava-malala. Dia nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito, atsiarovana ny famoronana, dia nitsahatra koa Jesosy Kristy tamin'ny andro fahafito, atsiarovana izany fanavotana izany. Ny andro voalohany tamin'ny famoronana dia ny mazava no nataon'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy. Dia andro voalohany amin'ny herinandro koa Jesosy nitsangana tamin'ny maty hanome fahazavam-baovao ho an'izay rehetra mandray sy manaiky ny fanavotana izay ataony, manjary miaina fiainana vaovao izy. Zany ry ava-malala ny fifanandrifiana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesisy sy aty amin'ny filazantsara. Genesisy dia ny fiandohana. Ka tsy azo ovana mihitsy io satria manamarika ny fahefan'Andriamanitra io. Io no manamarika ny fahefan'Andriamanitra. Hoe izy no mpamorona, izy no mpanavitra. Tahaka ny sainam-pirenena io ry ava-malala, fanevam-pirenena. Ny firenena rehetra misy eto ambony tany dia manana ny fanevany daholo. Ny Italia sy Madagasikara zany zao mitovy ny loko fotsy, mena, maitso. Zany no lokon'ny fanevam-pirenena italiana sy isika malagasy. Ka maninona raha raisitsika ny italiana hoe efa mena sy fotsy maitso ihany io ka raha vao atsangana iny dia zao malagasy zay. Aleo mba iny ny ataontsika. Dia ry zareo italiana indray maka ny atsika satria samy mena dia fotsy dia maitso. Fa ny olona rehetra vao mahita ny fanevam-pirenena antsika araka ny filaharany araka ny paoziny io hoe ny fotsy mitsangana dia ny mena mitsivalana ambony dia ny maitso mitsivalana ambany, vao mahita an'io dia hoe malagasy aho. Ary mirehare fa malagasy aho. Fa na dia misy mitovy loko amin'ireo aza, rehefa tsy ohatran'io ny formany dia efa hozy ianao hoe tsy any malagasy io fa firenena hafa io. Dia ohatr'izay ny andro fahafito amin'ny herinandro ry ava-malala. Zay na misy aza ny andro fito manokana ny andro fahafito satria Andriamanitra no
nametraka n'izany mihitsy mba ho fahatsiarovana ny famoronana, mba ho fahatsiarovana ny fanavotana. Zao ny voalaza ao amin'ny Ezekely toko 20 ka hatramin'ny 20. Fa hoy zaho tamin'izany ny tany anefitra, aza mandeha araka ny fanaondrazanareo ianareo, na mitandrina ny fitsipiny, na mandoto tena amin'ny sampony, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo, koa mandehana araka ny didiko, ary mitandrema ny fitsipiko ka raho zany. Ary manamasina ny sabatako, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Vao mitsangana zany lay sabotsy andro fahafito, lay sabata, dia tonga dia hoe Jehovah no Andriamanitra. Ka iza no Andriamanitra ao? Jehovah ve sa ny tenanao? Rehefa ianao no mamaritra n'ilay tianao atao amin'ny sabata, dia ny tenanao zany no Andriamanitra, satria ianao no mibaiko ny tenanao amin'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy nanova na inona mihitsy. Fa rehefa Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra ao, dia asain'Andriamanitra manamasina ny sabatanao. Ho tandremana mandritra ny mandrakizay nge io andro fitsaharana io e. Any amin'ilay fitsaharana any an-danitra zany dia isaky ny andro fahafito dia mitsahatra makeo anatrehan'Andriamanitra, mivavaka, manome voninahitra an'Andriamanitra. Isaia 5:20-23. Isaia toko 5:20-23. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no haharitra ao anatrehako Jehovah, dia toy izany no haretany taranakareo sy ny anaranareo, ary isaky ny voaloham-bolana sy isaky ny sabata dia ho avy ny nofirehitra hiakoko ao anatrehako, hoy Jehovah. Haharitra ny taranakao, hoy ny voalaza, ka mba haharitra tokoa ny taranakao. Dia mba ho anisan'ny olona izay hiditra ao amin'ilay fitsaharana any an-danitra ianao, ary rehefa tonga amin'izany fitsaharana amin'ny fiainana mandrakizay izany, lanitra vaovao sy tany vaovao, dia isaky ny sabata ianao, dia hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra, satria namorona anao Andriamanitra, satria nanavitra anao teto amin'ity tany ity Andriamanitra. Ka inona ary zany ry hava-malala? Inona ary ny fanasana ataon'Andriamanitra ho antsika? Fa manasa antsika Andriamanitra. Iverina ao amin'ilay Hebreo toko 4 isika. Hebreo toko 4. Manomboka ary amin'ny 1:1, 1:2 vakitsika, hoy ny voalaza ny teny. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra. Fa andrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy mba nahasoa azy, satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany. Tiako tsindriana mihitsy io ilay teny io hoe isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany. Nataoko maintimainty mihitsy izy eto. Ry hava-malala, mino va ianao? Fanomena teny fikasana nge ireo zanak'Israely, fa tsy nahatratra niditra tany amin'ilay tena fitsaharana. Ary ianao manahoana? Miandrandra n'ilay tena fitsaharana ane isika, lay lanitra vaovao sy tany vaovao, na ny fiainana mandrakizay na ny paradisa. Ary atombok'Andriamanitra amin'ny fahatserovana ny fanavotana dia n'izao izany. Mbola misy sabata fitsaharana hoy toy ny Hebreo toko 4 io, fa eto izy dia miteny hoe izy mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsaharany isika, dia aoka isika hatahotra. Matahora zany. Fa andrao mba misy amintsika toa tsy mahatratra an'izany. Sanatria ane izany ry hava-malala. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany. Mino aho fa ianao izay manaraka ity fandarina ity, ino an'Andriamanitra ianao? Tsy ny tenin'ny olona na ny eritreritra ny tenanao manokana ho inonao, fa lay tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, ny Baiboly. Aty amin'ny filazantsara zany resantsika izany, Hebreo manambara fa izay mino no hiditra amin'izany fitsaharana izany. 1:12. Koa aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fa andrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Aoka tsika azoto ry hava-malala, mazotoa ianao hiditra amin'izany. Marina fa mety naharary ianao angamba ilay tenin'Andriamanitra, dia izany ange no itohizan'ilay teny eo amin'ny 1:12 e.
Hebreo 4:12 hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny fo sy ny eritreritra sy ny fisainany fo. Fantatr'Andriamanitra ny fisainantsika sy ny eritrerintsika. Vao manokatra amin'ny baibolitsika rehefa zavatra tsy eritreretintsika ny ato dia voatohina isika. Aza tonoina fa momba ny sabata no tenenina ao amin'ity Hebreo 4:ity ka ny aviany izany teny izany hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Koa minoa ry hava-malala, aoka tsy ho lasaka amin'ny tsy finoana ianao. 13 Ary tsy misy zavatra arina inona na inona izay tsy hiseho anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo masony izay hafarany ataontsika. Ndresakitsika tetomalo hoe misy ny fahatapera zao tontolo izao. Eo vao ho latsanenina ireo izay tsy mba hiditra amin'ity fitsarana ity. Fa raha tokosa izy mino ny tenin'Andriamanitra dia anisan'ny hiditra amin'ilay fitsarana lehibe indrindra izay ankofany eo anatrehan'Andriamanitra isa-tsabata dia ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Koa aoka isika ho tafita hatramin'ny farany ary. Aoka ho tafita hatramin'ny farany. Ny sary hitantsika eto dia sary olona avy niazakazaka izy ireo. Nanao marathon, mini marathon le azo itenenana azy. Fa misy tsy nahavita hatramin'ny farany ary nisy nahavita hatramin'ny farany. Ary tahaka ny mpilalao ihany koa izy ity. Ny mpilalao haitsika zao voainga kely tsika nanatrika ny lalaon'ireo mpanao baolina kitra. Fa lalao anankiray ange no namaritra ny hoe hiakatra ao amin'ny dingana manaraka na ho janona ho tavele. Lalao anankiray. Teo alohan'izay fa nisy fandresena marobe ny talakotrokotroka. Fa lalao anankiray monja no mamaritra ny aminy hoe ho tafita amin'ny dingana manaraka sa manahoana. Dia mihoatra lavitra noho izany rehefa malala ity andro fitsaharana ity. Fa izay rehetra manaiky an'i Jehovah dia hitsahatra amin'ny andro fahafito, ny andro sabotsy, sabata an'i Jehovah, tsy miova hatrany an-danitra ary tsy miova mandrakizay. Sanatria ry hava-malala sao dia io no tsy hatafitanao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miaraka amin'ny Kristy ianao dia mandeha ho azy eo amin'ny fiainanao zany. Satria ny sain'ny Kristy no sainao, ny fanahin'ny Kristy no fanahinao, ary Kristy izay namorona an'izany no ao anatinao ka andeha ho azy eo amin'ny fiainanao zany. Raiso ary Jesosy dia ho hainao ny tandrina izany andro fahafito zany. Ary dia ho vonona Jesosy amin'izay fotoana izay hampiditra anao eo amin'ny fitsaharana. Tahaka ny sary hitantsika eto. Mampiditra an'ireo olombonjena rehetrarehetra. Tsisy pentina mihitsy ny akanjon'izy ireo, fotsy avokoa, ary na ny akanjon'i Jesosy aza, fotsy ihany koa. Mba ho ampidiriny Jesosy eo amin'ny tena fitsaharana ny ianao. Manomboka eto amin'ity tany misy antsika ity ka hatrany amin'ilay mandrakizay. Andeha isika hiaraka hivavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra ray malalo, eto am-pamaranana izao fotoana izao zahay dia misaotra anao indrindra, mampahatsiahy anay indray ny amin'ireo fitsaharana maro samihafa, ary indrindra ny amin'ny antsonao anay isan-kerinandro. Mba hiaona aminao, hamela ny asa rehetra, ny asa ataonay mandritra ny herinandro, fa kosa hifantoka eo aminao amin'ny andro fahafito. Hisaotra anao, hankalaza anao, satria ianao no namorona, satria ianao no namonjy, ary satria ianao no manomana fiainana vaovao. Andriamanitra, mifona aminao aho an'izay rehetra tsy nahalala sy tsy nahafantatra. Mba ho tanterahanao ny teny hoe Andriamanitra ny nitsy ny jery ny andro tsy fahalalana. Fa amin'izao sisa zao kosa dia mandidy ny olona rehetra mba hibebaka. Andriamanitra, Andriamanitra ny famelan-keloko ianao, ka dia avelao ny heloko ny tsirairay avy, ary manampianay rehetra Andriamanitra, mba haharitra hatramin'ny farany. Hankatoanao hatrany, ary mba hanaiky anao ho Andriamanitray, fa ianao Jehovah no Andriamanitra mpamorona, ianao Jehovah no Andriamanitra mpanafaka, ary ianao Jehovah no Andriamanitra manomana fiainam-baovao. Ary hoy ianao hoe mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Tompo, mba hitondra fanasitranana ho anay ny teninao. Ka ampio izay mba ino, hanaiky, hatoky, ary hanolo tena hiaradia aminao. Hatreto ka mba ho fifaliana
niaraka hitsahatra aminao any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao dia mba ho voninahitra ao anie izany rehetra izany satria tsy verimaina ny nandehanan'i Jesosy teto tany hamonjy ny zanakao dia mitahiana tsirairay avy tehirizo hatramin'ny farany izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ry hava-malala satria nanome antsika izany fotoana nazahoantsika niaraka nandinika ny teniny izany. Mino fa olon'Andriamanitra ianao. Rapitso tontolo andro dia sabata. Ka dia manasa anao mba hamonjy ny fiangonana. Raha toa ka mikatona ny fiangonanao dia manasa anao hanaraka ny fanompoam-pivavahana mandritra n'izany fitandremana ny sabata izany eto amin'ity tambajotra tserasera ity. Ary raha ohatra ka manaraka ny onjam-peo kosa ianao dia mbola vonona hiaraka natanteraka izany fanompoam-pivavahana izany mandritra n'io sabata io ny eto amin'ny tompon'andraikitra rehetra. Isy ireo mpitandrina maro samihafa sy ireo fiangonana hiaraka natanteraka izany fanompoam-pivavahana izany eto amin'ity onjam-peo ity sy eto amin'izao tambajotra izao hanasana anao izany mandritra ny tontolo andro. Dia Andriamanitra ny hitahantsika tsirairay avy, ampahery antsika tsirairay avy ary dia mba samby ho santatry ilay fitsaharana hiakoka eo anatrehan'Andriamanitra ka ahita ny tena endriny tokoa isika any amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa eto dia mirary ny fitahiana izay tian'Andriamanitra harotsaka aminao amin'izao andro sabata izao satria izy hoe izany no nitahian Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Mba ho tahian'Andriamanitra ianao ary mba ho amasinan'Andriamanitra tahaka izany ihany koa. Dia mametraka ny veloma mandram-piona indray. Rapitso hariva toy izao ny fotoanantsika amarana ity fotoana ity. Veloma tompoko.